Anio alahady 12 ny volana aprily taona 2024. Alahady Paska. Alahady izay atserovantsika ny fandresena mihezinezina nasehon'i Jesosy Kristy dia nandreseny ny fahafatesana. Velona ny Tompo. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Zao sika ravana dia hideran'Andriamanitra. Ho tanterahantsika ny hira fa 270 ny andininy voalohany sy ny fahaefatra. 270 ny andininy voalohany sy ny fahaefatra. Ivavaka sika ry havana. Velom-piderana sy fankalazana anao tokoa izay ry Tompo, Andriamanitra tsy toa, nandresiny ny fahafatesana, velona mandrakizay. Tsy hain'ny vavanay ambara ny teny izay entina mideranao, fa aoka ny feonay, iombona amin'ny feon'ireo voavotrao, ireo anjelinao tsy omby alinalina, izay miankohoka manoloana ny lampam-pahasoavanao. Fa misaotra anao manokana izay Tompo, afaka miombombavaka na dia samy any misy antokantranonay any aza. Koa rakofy ny famondram-ponao izahay, avelao eloka mba ho tsapanay tokoa ny fanatrianao izao fanompoam-pivavahana izao, ary tario izay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fanony amin'i Jesosy Kristy, Tompo sy mpanavitra anay, no hanandratanay izany vavaka izany. Amen. Mialohan'ny amakina ny soratra masina ry havana dia ho tanterahantsika ny hira fa 370. 370 ny andininy voalohany sy ny fahaefatra.
Ivavaka sika ry havana, ry Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay ianao amin'ny alalan'i Jesoa Kristy tomponay. Misaotra anao zahay fa mbola mety ianao hiteny aminay indray amin'ity androandroany ity. Dia ianao Andriamanitra velona mihitsy no miteny aminay ankehitriny. Raha ovakina ny teninao dia ianao fa namasina ny asa amin'ireo mpanomponao izay manana anjara amin'izany. Ka ho voavaky tsara ny teninao. Ao koa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra ao aminay tsirairay avy Tompo, dia ny fanahy masonao mihitsy ny asa aminy Tompo, ka izay tena sitraponao marina no voambara aminay. Ary ny vahoakanao izay mendrandra fatratra izany teninao izany Tompo dia mba tsy hisy alamainy eto fa samy azo ny anjara tandrify azy avy amin'izany teninao izany. Dia manantena ny fiasan'ny teninao aty anatinay izay fa ny herin'ny teninao dia novan'ny fiainanay. Dia ny vavakay ataonay amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Hamaky ny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny fanekena taloha ao amin'ny bokin'ny Joba. Joba fahasivy amby folo andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Joba fahasivy amby folo andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Rehefa hita dia ndeha vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy, ka hitsangana any am-parany ao ambony vovoka izy. Ary rehefa levona no hoditro izao simba izao, sady afaka minofoko aho dia hita an'Andriamanitra. Eny, izao no ahita azy, ary ny masoko no hijery fa tsy olon-kafa. Efa maty mpaniriana ny saiko ato anatiko. Raha hoy ianareo, andeha hanenjika azy, fatratra isika, fahita ao anatiny ny fototry ny mahameloka azy. Dia matahora ny sabata ianareo, fa ny fahatezerana dia heloka mendrika ny hovalitsabatra. Mba ho fantatrareo fa misy fitsarana. Amen. Mbola hotoizantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Zany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka amin'ny marika. Filazantsara araka amin'ny marika toko fahaenina amby folo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faharoapolo. Filazantsara araka amin'ny marika toko fahaenina amby folo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faharoapolo. Rehefa hita dia vakantsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa nitsangana tamin'ny marain'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena, ilay namoahany demonia fito izy. Ary Maria nandeha ka nilaza tamin'ireo efa nomban'i Jesosy izay mbola nisaona sy nitomany. Ary izy ireo na dia nandre aza fa velona izy sady efa hitandra vehivavy dia mbola tsy nety nino ihany. Ary taorian'izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ireo alay aminy izay nakany an-tsaha. Ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany fa na dia ireo aza tsy ninoany koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 12 lahy Jesosy raha nipetraka ny hinana ireo. Ary izy nanometsiny azy noho ny tsy finoany sy ny hamafy ny fony, satria tsy ninoany ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Ary hoy izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elony. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino: amoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarany izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninona azy izany. Amitra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory teny tontolo eny
ary ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Ho faranana ny famakiana ny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny epistily voalohany ny Kortiana voalohany toko 5:12, raisina amin'ny 2:12 hatsahatra amin'ny 7:20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha Kristy notoriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana no lazan'ny sasany ao aminareo fa tsy misy fitsanganana maty? Fa raha tsy misy fitsanganana maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Ary dia hita ho vavolombelona mandaingany amin'Andriamanitra izahay, satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana ny Kristy. Nefa raha tsy hatsangana maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy hatsangana maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Dia very koa izay efa nodomandry eo amin'ny Kristy. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy, dia mahatray indrindra noho ny olona rehetra isika. Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatra izay efa nodomandry. Ary satria ny olona iray no nisehon'ny fahafatesana, dia ny olona iray kosa no nisehon'ny fitsanganana maty. Fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama, no haveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Nefa samy amin'ny filaharany avy, Kristy no santatra rehefa afaka izany, dia izay an'i Kristy amin'ny fiaviany. Ray Masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mialohan'ny afatra avy amin'ny tompo dia andeha ho tanterahantsika ny hira fa 7:20 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Ry havana malalo ao amin'ny tompo, ho ampitomboana ao aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalantsika an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo, lay nandresy ny fahafatesana. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika anio dia araka izay hitantsika amin'ny perikopa ihany
filazantsara araka ny marika toko 5:20 manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 20. Ry havana malala ao amin'ny tompo, androm-pandresena lehibe ho an'i Jesosy Kristy ny andro Paska, fa indrindra androm-pandresena ho antsika kristianina. Resiny ny fasana, resiny ny herin'ny fahafatesana, ary velona mandrakizay Jesosy Kristy. Velona ho ahy izy ary velona ho anao amin'izao andro Paska izao. Dia izany fandresena ny fahafatesana izany no tian'ny Tompo hiainantsika mpianakavin'ny finoana. Ry havana malala, hoy ny soratra masina hoe, ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy, dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena, ilay namoahany demony 7 izy. 7 amin'izany filazantsara ny marika izany no hitantsika eto. Maneho izany fisehoan'i Jesosy Kristy izany fa velona izy. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao: mino ve ianao fa efa nitsangana tokoa ny Tompo? Tena mino ve ianao fa velona io Andriamanitra ao io? Isika tsy mivavaka amin'Andriamanitra maty, fa amin'Andriamanitra velona. Ary izany fahavelomana izany dia maneho fa mahitanao izy, miasa izy, ary mahare ihany koa izay rehetra tanterahanao. Manara-maso ny fiainanao izy, ary ny fiainantsika tsirairay avy isam-batan'olona na dia any amin'ny tokantranontsika any aza. Mino ve ianao fa tena velona io Jesosy Tompo io? Ianao izay mankalaza Paska ankehitriny, indraindray mantsy ry havana, dia ny andro Paska, andro mahafaly antsika sy miavaka, fa tsy hita amin'ny fiainantsika, fa tena velona eo amintsika izany Tompo izany. Mety fahazarana ihany no nankalazantsika izany hatramin'izay, fa amin'izao fotoana izao mity Paska 24 ity, dia tena tian'ny Tompo iorenanao mihitsy izany hoe velona izy. Velona amin'ny ankonanao izy, velona eto amin'izao tontolo izao izy, na dia tsy hitan'ny olona aza. Velona ary miasa izy. Hitantsika eto ry havana fa ny andro voalohany amin'ny herinandro no nanehoany izany, izay anamarinantsika hoe andro alahady izany, andro mpandresena, andro voalohany, ary andro anehoantsika koa fa voalohany eo amin'ny fiainantsika Jesosy Kristy. Fa inona moa ry havana ny dikan'ny fisehoan'i Jesosy eto? Satria raha velona izy dia niseho. Intelo taona ny fisehoany eto. Ny voalohany dia niseho tamin'ilay vehivavy izy. I Maria Magdalena moa no nasongadina manokana, fa telo ilay vehivavy. Fa Maria Magdalena no efa namoahany demony 7. Io Maria Magdalena io dia efa nitenenan'ny anjely. Hitantsika izany amin'ny 9 hatramin'ny 9, ary ny rany hoe mandehana lazao amin'ny mpianany sy Petera fa mialohanareo any Galilea izy. Fa io Maria Magdalena io sy ireo vehivavy namany rehefa nandray izany dia torakovitra, talanjona, natahotra, dia tsy sanylaza. Fa eto Jesosy Kristy mihitsy no miseho. Tsy teny izany nampitaina, fa Jesosy mihitsy no niseho tamin'ny Maria Magdalena. Ahitantsika izany hoe ao anatin'ny tahotra miseho ny Tompo, ary ny dikan'ny fisehoany dia ny fanomezany toky fa io Jesosy Kristy io dia tsy miova. Ny heriny efa nanafaka ny Maria izy
fa mbola manafaka ihany koa izy ary mihoatra noho ny demonia fito aza ny herin'ny fahafatesana izay nasehony fa resiny zany. Fa ny faharoa dia hitantsika ihany koa ireo olona roa lahy, olon-tsotra izy izay nandeha ho any an-tsaha. Nisehony Jesosy tamin'ny endrika hafa. Toa mampatsiaro antsika zany ry havana. Ilay izy roa lahy izay nandeha tamin'ny lalana ny ara-dalana tamin'ny tompo tany Emaosy. Dia teny an-dalana teny no nahafantarany rehefa nandeha elaela nampianatra ny tompo fa hay Jesosy tokoa ilay niseho taminy. Olon-tsotra, olona any amin'ny asa aman-draharaha no mandeha any an-tsaha, mety sahirana amin'ny fivelomana, fa reny olon'ireny koa dia isehon'ny tompo. Fa indrindra izay miavaka sy manokana eto, ahitantsika fa niseho ihany koa izy tamin'ireo mpianatra 12 lahy. Niseho tamin'ny mpianatra 12 lahy izy, izay niara-nipetraka ny hinana. Manamarika izany ilay fandraisana fanasan'ny tompo izay niombonan'izy ireo mpianatra ireo. Ilay nisaona sy nitomany, nisaona sy nitomany. Ary ao anatin'izany fahakiviana laliny izany, ao anatin'izany famozam-po izany, ny olona tahaka an'izany koa no isehon'i Jesosy Kristy. Inona ary ny dikan'izany fisehoan'i Jesosy zany e? Araka ilay teny teo dia hoe naporofona mihitsy hankariary. Velona izy ary fampaherezana ny kivy sy ny reraka, ary indrindra ho fampiorenana ny finoana. Ry havana, miantefa aminao izany tenin'Andriamanitra izany. Tsapanao ve fa efa miseho amin'ny fiainanao koa ny tompo? Raha ao anatin'ny faharerahany ianao, ao anatin'ny tahotra, ao anatin'ny hakiviana, tena tsapanao ve ankehitriny fa miseho aminao izy? Fa hoy angamba ianao hoe tsy hitako vatana izany Jesosy zany, tsy tahaka ny fahitany reto karazan'olona reto. Fa tadidio anie, Jesosy velona dia miseho. Ary ny tena endrika isehon'i Jesosy ankehitriny dia amin'ny alalan'ny teniny, miseho amin'ny teniny tompo. Izany izao dia hitantsika araka izay voarakitra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4:12. Jaona 4:12 ny 9:20. Dia hoy Jesosy Kristy manao hoe, vakiana amin'ny anaran'ny tompo izany hoe, izay manana ny didiko amin'ny tandrina izany, dia izy no tia ahy ary izay tia ahy no tiany raiko, ary izaho tia azy ka iseho aminy. Izaho tia azy ka iseho aminy. Raha manana ny didiko izy, raha manana ny teniko izy, ary misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ry havana, fa tsy miafina izany tenin'Andriamanitra izany. Voarakitra ao amin'ny soratra masina izany ao amin'ny Baiboly. Ary ny ankabeazantsika rehetra angamba dia samy manana Baiboly avokoa. Misy ny soratra masina mirakitra ny tenin'Andriamanitra. Ao no isehon'i Jesosy Kristy. Ka raha tianao sy ho tsapanao fa miseho aminao izy dia enoy ny teniny. Vakio ny soratra masina. Ianaro izany tenin'Andriamanitra izany. Ary amin'izao fotoana izay ioboantsika izao ka tsy mivoaka isika dia araroty izany fotoana izany mba hiainonao ny tenin'Andriamanitra. Hianaranao ny teniny, amakianao ny soratra masina, manaova mihitsy fanamby ianao hoe tsy maintsy mahavita mamaky boky anankiray ohatra, na mamerina mamaky indray manomboka any amin'ny Genesisy. Be dia be moa ny famakiana soratra masina izay efa nianarantsika
mety ao anatin'ny herintaontsika mahavita mamaky ny baiboly a, na ao anatin'ny roa taona na ao anatin'ny tapataona, de efa misy fandrindrana an'izany, de isaorantsika ny tompo izany a fa mampirisika atsika mba tena hamaky. Ny olona zay tena mandinika ny soratra masina sy mamaky izany a no mahatsapa hoe miseho aminy tompo, miteny sy mampahery azy ny tompo, mampianatra azy ny tompo, manome toky azy ny tompo. Ary amin'izao vanim-potoana zao indrindra, amin'izao vanim-potoana zao indrindra, ny tiany tompo isehony aminao ka hitenenany aminao manokana. Fa inona ary no andraikitry ny olona zay nisehony Jesosy inona no andraikitry ny olona zay nisehony Jesosy? De hitantsika eto izy telo reo, fa hitantsika ohatra ny ilay vehivavy zany Maria Magdalena, raha vao nisehony tompo izy de lasa izy nandeha ny 10 no hitantsika an'izany, ary Maria nandeha ka nilaza tamin'ireo efa nomban'i Jesosy izay mbola nisaona sy nitomany. Lasa nandeha nilaza fa velona ny tompo, efa nahita ny tompo a. Ary tahaka an'izany koa izy roalahy, ny 17 koa no ahitantsika an'izany hoe ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany. Izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany. Misy andraikitra zany takian'Andriamanitra amintsika ry havana. Isika izay nisehony tompo a, de nijoro vavolombelona mihitsy ny amin'izany fahavelomana izany. Nijoro vavolombelontsika amin'ny filazantsika, fa be dehibe tokoa izao a ny olona kivy sy reraka ary matahotra. Fa ianao io a no asain'ny tompo manambara an'izany. Fa tsy manambara amin'ny teny ihany ianao, fa ny fiainanao mihitsy dia atao fijorona vavolombelona, fa efa nisehony tompo ianao ka mahery. De ilay tompo nitsangana tamin'ny maty manome hery ho an'ny hafa ihany koa ianao. Mizara an'izany vaovao mahafaly zany ianao a ho an'ny kivy sy ny reraka. Fa indrindra izay hitantsika ihany koa amin'reto mpianatra reto, rehefa nisehony tompo izy de nirahany ary iraka lehibe, iraka miezinezina no nasain'ny tompo nataony. Izy any amin'ny 15 ary izy taminy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zany ny tena iraka lehibe izay sain'ny tompo ataontsika kristianina. Inona moa ilay filazantsara e? Ny filazantsara dia Jesosy Kristy maty noho ny fahotantsika, nefa nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana ary mampandresy antsika tsirairay avy. Ny vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo amin'ny maty zany a, isika rehetrareto dia mitsangana isika, satria na azo ny hery ny fitsanganan'ny tompo koa isika, mijoro vavolombelona dia mandeha mitory ny filazantsara. Ary ny vinantsika fizika mandeha ny hoe vontosy filazantsara ny nosy Madagasikara. Ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty no ahafahantsika mandeha manatanteraka an'izany ary tsy miova izany baiko ny tompo amintsika izany. Ry havana, zavatra manaitra eto dia izao, rehefa tonga teo amin'ny mpianatra Jesosy niseho tamin'ny mpianatra, dia zavatra nataony aloha amin'ny 17 tapany farany io dia hoe ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany sy ny amafiny fony, satria tsy ninony ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Jesosy nanome tsiny ny mpianatra satria tsy nino ireo mpianatra ireo. Mafo, zay ny filazany azy, rehefa tsy mino zany ianao dia mafo, satria tsy andairan'ilay filazantsara, ilay vaovao mahafaly ny tompo. Fa nanome tsiny azy ary Jesosy Kristy dia tsy hoe nanda azy akory, fa mbola nametraka adidy sy andraikitra ary nanome an'izany iraka lehibe izany, mbola niantso azy ireo ho mpiara-miasa aminy hitory ny filazantsara. Ry havana malala ao amin'ny tompo, aza mieritreritra ianao hoe rehefa tena be finoana
zay vao tena andeha tory ny filazantsara tsia fa ianao amin'izay ny antson'ny tompo anao io rehefa tsapanao ivelona ny tompo dia mandehana fa arakaraka ny andehananao dia ho hitanao ny herin'Andriamanitra izay momba anao tahaka ny reto mpianatra reto rehefa nandeha ny mpianatra dia nomeny fahefana ary ny teneniny hoe na dia izao ny famantaran'izao izy no anaraka an'izay mino amoaka demonia amin'ny anarako izy tena amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninona azy izany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny dikan'izany dia hoe misy ny hery sy ny fahefan'i Kristy homeny ianao rehefa mandeha ianao ary eny an-dalana eny ianao ny tiany tompo aneo izany finoana izany fa finoana koa no andehanantsika dia ny finoana an Jesosy Kristy izany ry havana malala amin'izao Paska izao dia araroto ny vanim-potoana ny fotoana havelomanao hitorianao zany fahatsarany Kristy izany zany fandresen'ny Kristy izany be dia be ny olona resy zany amin'izao fotoana izao mitanondronondrika eny an-dalana eny naiza fa sarotra ny fiainana fa ao anatin'izany fahasarotana izany indrindra lazao hijoro vavolombelona ijobany dia nanao an'izany arak'ilay nyvaikitsika hoe fa raha izao izy joba dia fantatro fa velona ny mpanavitra raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra fa tady io joba ny teny an'izany joba tao anatin'ny fahoriana lalina joba tao anatin'ny fizaham-toetra mahamay ary ngamba antsika rehetrarehetrareto izay miaino sy miadrika an'izao fiainana izao tsy mbola nisy fahasarotana tahaka an'ireny joba fa ny fananany rehetra dia ringana avokoa ny zanany rehetra dia maty ny vatiny azy nanome tsiny azy ary izy narary feno vai any tampon-doka hatrany am-paladia fa zany rehetrarehetra zany mbola nitenenany joba hoe fa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ianao koa ambarao zany velona ny mpanavitra anao velona Jesosy Kristy ary mampandresy anao izy teneno zany isan'andro san'andro eo amin'ny fiainanao ary araka ny tenenanao an'izany dia mitombo hery ianao ary hitanao ny voninahitr'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra dia ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty Paska taona 2024 tena Paska hafa mihitsy ry havana izao iainantsika izao satria ao anatin'ny fiobohantsika tsy miara-mivavaka ty any an-tranon'Andriamanitra isika fa izao hoe na tsy miara-mivavaka any an-tranon'Andriamanitra ary tsika ao an-tranonao ao dia atao hoe miseho aminao ny tompo ary zany ny tena fifaliana ao antsika dia hitombon'ny fifalianao koa zany fa vavolombelon'ny fitsangana amin'ny tompo amin'ny maty isika koa mahereza ry havana malala mijoro vavolombelona ary torio ny filazantsara fa milan'izany ny olombelona rehetra na aiza ho an'Andriamanitra irery no voninahitra ho aminao zany tenin'ny tompo zany amen fa amin'izao andro Paska izao dia naverinao taminay indray ny fahatserovana fa velona ianao fa tsy fahatserovana ihany zany fa tena fiainana dia fiainana kristianina fiainan'ny fandresena ny fahafatesana sy izay ary-pahafatesana rehetra misaotra tompo fa Andriamanitra ty sy mitsindro anay ianao ary fahavelomanao no hisehoanao sy hitenenanao aminay mandrakariva misaotra no zany teninao zany misaotra anao zahay no ny herin'ny fandresenao izay ahafahanay mijoro vavolombelona sy mitory ny filazantsara koa tsy hangatakandro zahay fa amin'ny fomba rehetra sy amin'ny atao rehetra
dia ny fandresenao no hozarainay. Ary izany koa no iainanay dia hitenenanay fa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra. Kehitriny ara dia mivavaka izahay ho an'ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao, izay ao anatin'ny tahotra, ao anatin'ny orooro ny fahafatesana, ao anatin'ny fahakiviana, ny fahasairanana. Tompo, velona ianao, ataovy ho tsapan'izy ireny izany, miseho amin'izy ireny ianao, ary hoery anangana azy ireny tsirairay avy koa. Ary indrindra izahay eto Madagasikara, izao firenena malagasy izao izay efa nantsonao sy nofidianao manokana, izahay koa dia hiaina amin'izany, ahatsapan'izany isan'andro, ary faly amin'ny fandresenao. Mivavaka izahay Tompo ho an'ireo mpitondra fanjakana. Marobe ny ezaka tanterahan'izy ireo hiadiana amin'izao valanaretina izao, na ny any ivelany izany na eto Madagasikara. Ampahery azy ireo ianao Tompo, ka tsy handeha amin'ny heriny tenan'izy ireo na amin'ny fahaizany, fa hiankina aminao Jesosy Kristy ilay nandresy ny fahafatesana, manana ny hery rehetra, ary dia ho tsapany fa ny herin'ny fandresenao koa no mampandresy. Manafoana izany valanaretina izany. Dia vonjeo izao firenena izao, izao tontolo izao koa izay efa notiavinao fatratra, ka nanoloranao an Jesosy Kristy Tompo. Vavaka izay ho an'ireo marary sy ny mpitsabo marary, hitanao tsirairay avy izy ireny Tompo, any amin'ny toeram-pitsaboana any, mety any amin'ny isan-tokantrano any, fangeo amin'ny famondramponao, isehoy, fa velona ianao, omeo toky, omeo fanantenana, ampioreno amin'ny finoana. Ary dia hiasa ianao amin'ireo sahirana ara-pivelomana, very asa, marobe izy ireny ankehitriny, miseho amin'ireny Tompo. Ary ny fisehoanao koa amin'ny alalan'ny teninao, hiteraka finoana lehibe izany, ahitana ny voninahitra ao Andriamanitra. Malala izay mahasoa ny zanakao rehetra ianao, fa efa niteny ianao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Hitanao koa ny any am-ponja, na inona antony, jereo koa izy ireny amin'ny famondramponao Andriamanitra. Ary ataovy miverina aminao sy miorina amin'ny finoananao. Ianao ihany no mamany fatotra, ianao ny mpanafaka. Ny azo pahoriana, ampionoa ny hery Tompo, ary ataovy mahatsapa fa ianao sy eo amin'ny fanahy masina ny fampiononana tsara indrindra. Maro be ny manana olana samihafa, ary izay mbola tianay hoentina eo anatrehanao, miboiboika ao anatinay ao, fa entinay amin'ny vavaka manginy izany ankehitriny. Izany vavaka izany Tompo, dia iombonanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay io izay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Mehoanay io izay anona sahaza ho anay, ary mamelany helokay, tahaka namelany izay meloka taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ilay ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka hitsangana isika ry havana, hijoro vavolombelona ny amin'ny finoantsika, dia ho tanterahantsika ny fanekem-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra iray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjine, nijalana napaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka kavanan'Andriamanitra iray tsy toa, avy ihany no eviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Manomboka amin'ity andro ity ry havana, amin'izao Paska 24 izao, dia fampahery sika
ary mijoro vavolombelona dia miteny isika zany ao an-tokantrano ao manao hoe nandresy ny fahafatesana ny tompo dia vavolombelona mandresy aho vavolombelona mandresy ianao ary vavolombelona mandresy isika. Andao ary averintsika indray izany. Nandresy ny fahafatesana ny tompo, vavolombelona mandresy aho, vavolombelona mandresy ianao ary vavolombelona mandresy isika. Nandresy ny fahafatesana ny tompo, vavolombelona mandresy aho, vavolombelona mandresy ianao, vavolombelona mandresy isika. Amen. Ao anatin'ny fanarana ny raharan'Andriamanitra isika izao ry havana. Hoy ny ten'Andriamanitra ho amintsika: mandainana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izany ten'Andriamanitra no resana avy ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Marka 4:12 ka ny andininy 5:12 izany no arabanantsika rehetra natratra zao alahady 12 aprily Pasika taona 2022 izao. Fiadan'Andriamanitra ho amiko sy ho aminao. Manasantsika ary anaraka izao raharaha eto am-pelatanana izao. Avy any ivelany ny synodam-paharitany Antananarivo Andrefana dia nametraka 4 Pasika ho antsika araka izao. Raha mamaky ny Marka 4:17-20 isika dia mahita ireo karazan'olona izay nisehon'i Jesosy. Intelo taona rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tao Maria Magdalena, tao izy roa lahy ary tao koa ny 12 lahy ny apôstôly ireo. Manambara amintsika fa ny karazan'olona rehetra mihitsy no tiany hisitraka ny vokatry ny fitsanganany tamin'ny maty. Tsy natao an'ny olona vitsivitsy fa ho an'izay rehetra vonona ny andray ny famonjena. Eto Jesosy manome tsiny ny tsy finoany. Avy eo anefa irany andray ho amin'izao tontolo izao hitory ny filazantsara. Izany hoe na dia olombelona malemy aza ireto mpianatra ireto dia efa nomanino amin'izao asa masina izao. Jereo ny zava-misy isika no irahana amin'izao Pasika 2022 izao ijoro vavolombelona mahatoky, anolotra fanantenana, anolotra herim-panahy, atokiny rehetra ny fiainana omeny Jesosy izay fiainam-pandresena. Zavatra roa no anafarana antsika ato anatin'ny synodam-paharitany Antananarivo Andrefana. Ny voalohany dia mivavahary ankatoavy izay fandaminan'ny fitondram-panjakana, aoka tsy nipino no hitarika tsy fankatoavana sy anaparitaka tsao mitaky fahendrena amintsika Jesosy. Ny faharoa dia azadinoana ny fiangonana fa tsy mitsahatra ny asa fa misy tsy maintsy atrehana. Manao antso amin'izay afaka manomena synodam-paharitany atao virement zany amin'ny alalan'ny compte numéro 0001 21 357 893 55 amin'ny BFV. Misaotra sady amin'ny fitiavanareo ny asan'ny tompo, samy mahery, samy mitandrina, maiza mampahery ny vahoakan'Andriamanitra, ny mahira-tsaina mahatsinjo ny loza ka mihery, fa ny kely-tsaina kosa mandroso ka vo oabolana 2023. Manonona Pasika fiain'ny fiadanana ho antsika rehetra ny synodam-paharitany Antananarivo Andrefana. Ny raharaha avy eto am-pelatanana dia tahaka izao, miarabantsika ary mampahery antsika fiangonana manontolo amin'ny afitsika mamboja fanantenana sy tsika rehetra izay manaraka ny amin'izao fandarana Pasika 2022 izao, mba hahery hatrany isika amin'ny fanompoana sy fanarana Jesosy Kristy, na dia mbola anatin'ny fihiboana aza isika izao araka ny afatry ny fitondram-panjakana, dia mila mifampahery ary mila mahery isika rehetra amin'ny asa fanompoana izay nantsony tompo antsika rehetra. Koa amin'izao Pasika taona 2022 izao ary dia mbola mampahery antsika rehetra mba hitoy hatrany
antanteraka ny fanompovavahana tsy mitsatra ny atokantrano, ivavaka tsy mitsatra ny atokantrano isika fiangonana manontolo ampahirezana amin'izany isika sampana sy fikambanana mba ifampitondram-bavaka ahery amin'izany fampivavahana izany isika rehetra. Koa ny fanarantsika ny fotoana tak'izao dia anterina sady ny amin'ny heriny zany fa dia mbola rahantsika ao anatin'izao tambajotra zao ihany koa ny fanarantsika ny fanompovavahana ka ho fanomezana fahafahampo antsika kristiana rehetra dia hoan'izay tsy afaka mandray izany amin'ny alalan'ny Facebook dia iangaviana zany tsika mba hitondra flash disk makany amin'ny fiangonana dia manatona ny borony tonia dia ny asabotsy 12 aprily zany manomboka amin'ny 10 ora zany dia afaka raisina avy amin'ny alalan'izany flash disk zany izao fanompovavahana zao mba ahafahantsika isa-tokantrano miaraka miombona any amin'ny isa-tokantrano isam-baravarana ihany koa. Dia ampatsiavintsika mba hanaraka ny fandaminana manatanteraka ny hira mamaky ny tenin'Andriamanitra miaino ny toriteny izay teny ray aman-dreny mpitandrina Andrinal John Norsoa dia mitondra mavaka isika amin'ny fiainam-pirenena amin'ny zavatra rehetra dia mezaka ihany koa ny fiangonana mitondra antsika amin'ny fandaminana samihafa dia ampahirezana koa isika fiangonana manontolo riavana fa miasa amin'ny fiangonana dia manatanteraka tsika ny rakitra isa-tokantrano dia angaviana tanandroa amin'ny fitiavana mariky ny fanoloran-tendantsika amin'Andriamanitra zany dia mba hateritsika ao amin'ny tonian'ny fiangonana zany amin'ny fotoana izay mamety izany tsy maninona am'izay dia atolotra avy hatrany toy izany ny rakitra tamin'ny herinandro masina satria nanomboka ny alahady dia nisy ny herinandro masina ny alahady 5 aprily teo dia misy ny rakitra isan'andro amin'izany anoanantsika ny sampana sy fikambanana dia isaorana isika fiangonana manontolo mba manatitra izany aty amin'ny fiangonana fa anatanterantsika ny asan'Andriamanitra zany mitoy ny asan'Andriamanitra na dia ao anatin'ny fihiboana azy isika dia mahereza ary fiangonana malala ny amin'izany asa fanompoana izany dia mametraka ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. raiso ry havana ny tsodrano izay tononina sy atolotra amin'ny finoana ho tanteraka aminareo rehetra ne izany tsodrano masina izany. Ary ho an'izay maro anareo mba tsy ho tamin'ny fitohina ary ametraka anareo tsy hanantsina eo anoloan'ny voninany amin'ny firavoravoana ho an'Andriamanitra tokana hampamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay, fa ho aminareo kosa hiainanareo isan'andro ny fandresena ao amin'ny Kristy. Fa ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.